tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Raha mitsikera heliko ianao ry tompo, iza no atante, fa ao aminao ny famelan-keliko ry Andriamanitra Israely. Fa le miarabantsika jiaby mpagnaraka tsy tapaka ity onjam-peo mamontsika ty dia ny radio Fagniry miainga avy aty amin'ny centre social polyvalent Ramsey Lucien Botovasoa aty amin'ny Eglisiraka Katedraly. Ankafaliagna no iarabantsika tratran'izao alahady fa 8 tsotra mandavantaogno zao alahady andaligna ampinoagna amin'ny taogno B. Omeny eglizy loa hevitry ho dinigna atsika amin'ity alahady ty dia ny hoe mety isakana tsy ho tafiditra any an-dagnitry ny arena. Oregnitsika amin'ny tenin'Andriamanitra telo arosony eglizy atsika niany ny famakifakagna famaboasagna io loa hevitry ary ndao arantsika ny fampianaragna ny ray aman-drentsika son excellence Monseigneur Benjamin Caramarson amin'ity alahady tsotra fa 8 ty. Vaky teny masina voalohany, boky fahendrena ao amin'ny toko 7. Nivavaka aho ka nomena ahy ny fahiratan-tsaina. Niantso aho ka tonga tamiko ny fanahy fahendrena. Naleoko izany toy izay ny tehim-panjakana aman-tsatroboninahitra. Ary nataoko tsy misy vidiny ny arena miolotra amin'izany. Tsy nampitoviko taminy ny vato sarobidy indrindra, fa fasika kely ihany ny volamena rehetra amin'izao tontolo izao, miolotra aminy. Ary tsy maintsy ho fotaka ihany ny volafotsy mitaha aminy. Tiako noho ny asalamana aman-katsarantarey izy. Naleoko manana azy toy izay manana ny fazavagna, satria tsy mba maty na oviana ny fanilony. Tonga tamiko miaraka aminy ny soa rehetra, ary arena tsy hitalany no eo antanany. Izany ary ny teniny Tompo. Isaona ny Andriamanitra. Ifiana mandakisa
Vakteny masina faharoa taratasy ho an'ny kristianina Hebrio toko fahaefatra. Ry kristianina havana, velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela, manteraka ny fiavany aina sy ny fanahy ary ny famavany sy ny tsoka aza fantany mazava ny fieritreretana amamsainany fo. Tsy misy zavaboahary miafina eo anatrehan'Andriamanitra fa mianjaanja sy miariary eo masinizy hampamoaka antsika ny zavatra rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Evanjely masina nisoratan'ny Masinda Marika ao amin'ny toko 10. Tamin'izany andro zany, noho nivoaka andeha i Jesua, dia nisy lehilahy anankiray nidodododo nandohalika teo anatrehany ka nagnotany azy hoe, ry mpampianatra tsara, inona no ataoko ahazoako ny fiainana mandrakizay? Ary hoy Jesua taminy, nahoana no ataonao hoe tsara aho? Tsy misy tsara afa-tsy Andriamanitra irery. Fantatrao ny didy hoe, aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalitra, aza mety vavolombelony tsy marina, aza manambaka, magnajany renao amandreninao. Dio navaly ny azy. Mpampianatro,
atry ny foniny kely aho no efa nitandriny izany rehetra izany. Ary nijery azy Jesoa dia tia azy ka nanao taminy hoe zavatra iray loha no tsy ampy aminao. Mandehana amidio ny fanananao rehetra ka omeo ny mahantra dia anandrakitry any an-dangitry ianao ary raha efa izany dia via naraka ahy. Nampahory azy izany teny izany satria nanankarembe izy ka niala tamin'ny alahelo. Ary nijerijery magnodidiny Jesoa ka nanao tamin'ny mpianany hoe akory ny asarotry nidiran'ny mpanankarena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. No nigaga tamin'izany teny izany ny mpianany dia hoy indray Jesoa taminy, sarotry anaka ny idiran'izay miankina amin'ny arena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Moramora kokoa ny idiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitry noho ny idiran'ny mpanankarena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Vomaika gaga izy ireo ka nifampilaza hoe iza ary no mety ho vavonjy. Fa nijereny Jesoa izy ka nilazany hoe amin'ny olombelogno zavatra tsy vitany izany, tsy mba toy izany amin'Andriamanitra, satria mavita ny zavatra rehetra Andriamanitra. Ary hoy Piera taminy, indro zahay efa nafony zavatra rehetra ka nagnaraka anao. Dia hoy navaliny Jesoa azy, lazaiko marigny aminareo fa tsy misy olo mafotragno na ralahy na anabavy na ray na reny na zanaka na tany noho ny fitiavagna sy ny evanjely ka tsy azo zatoeny ankehitriny amin'ity fiainana ty, dia tragno, ralahy, anabavy, ray, reny, zanaka, tany na dia ao agnatin'ny fagnenjehana haza. Ary ny fiainana mandrakizay agny amin'ny ho avy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, raha tamin'ny alahady lasa teo tsika, alahady 17 mandavataona amin'izao volany rozery zay erahantsika Masiny Maria andalinana sy mibanjinana ny mistery fanavotana antsika amin'ny alalan'ny rozery masina ary ivavahantsika manokana ho an'ity tanindrazantsika ity amin'izao mialohan'ny fifidianana izao, amin'izao fotoana sarotra lalovana izao, dia amin'izao alahady 17 mandavataona izao ary dia toizantsika ny famakina ny fionan'i Jesoa amin'ireo manodidina azy. Ka tamin'ny alahady lasa teo tamin'ny farizianina zay nanadiady tamin'i Jesoa momba ny fototra sy loharano ny fiarahamonina sy ny eglizy dia ny fanambadiana loharano ny fianakaviana araka ny lazaitsika ary fahendrena malagasy ny azo ny ovankolakana ny tanina ny rininy tsara ny ary ny anambady ko namana ka nantitra terisika tamin'izany ary fa mila toetra na zazakely araka ny lazaitsika raha vakina mitoy io evanjely io tamin'ny alahady lasa teo toetra 3 fototra zay ilaina idirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary ilaina amin'ny fiainana mahazanak'Andriamanitra, ilaina eo anivon'ny fianakaviana ka amin'izay itoetra tokoa ny famindrapo sy ny fifamelan-keloka loharano ny fiadanana hoy ny Papa Ray Masina raha niona tamin'ny fianakaviana izy tany Dublin. Ka izay indrindra ireo toetra 3 dia nilazaitsika mifototra amin'ny fitokisana ny ray aman-dreny dia eto moa dia fitokisana n'Andriamanitra zay ny zaza matoky ny tsaiky ny faharoa ary dia sy misaraka amin'izay fitokisana zay ny fahasoram-po mandeha amin'ny fahamarinana ny zaza tsy mba misy olakolaka ny fiainan'ny zaza satria matoky izy ary dia izay no matetika no manimba ny fiarahamonina sika na eo anivon'ny eglizy zany na eo anivon'ny fianakaviana satria ny lainga sy ny fitapitaka no manjaka ka mahatonga korontana sy manimba zavatra maro ary manapotika ny fiainam-pianakaviana ka ilaina ny marina toetrany zaza zay. Ny fahatelo toetrany zaza osika dia ny fahadiovampo
ary de io no ahitana an'Andriamanitra no ny fahadiovampo de matoky an'Andriamanitra ny zaza matoky ny ray aman-dreny no ny fahadiovampo dia manao ny marina ny zaza ary izay fahadiovampo zay no matetika no manimba ny fiainatsika hoy indrindra koa ny papa raha feno zavatra maro ny ao am-posika ao de sahity tsisy toeran'i Jesosy isony kazagaga isika raha manimba ny zavatra rehetra isika ary de Jesosy raha teo moa ny fanoteny hoe ny maloto ny olona tsy ny ety ivelany fa ny avy ao anaty ka izay indrindra amin'izao alahady fa 20 mandavataona izao dia mananatra sika fa anisany manapotika ny fiainana ny arena raha arena sy araky n'izay sitrak'Andriamanitra zay sy ny arena zany ny rasy fa ny arena dia mitady ifanohitra amin'Andriamanitra fandrindra ny vola raha ny arena no atao Andriamanitra dia vato misakana sy afana miditra amin'izay fanjakan'Andriamanitra zay sy mampiditra sika eo amin'ny fiainana mahazanak'Andriamanitra sika sy mampivelatra ny fiainana mahazanak'Andriamanitra sika ary de zay no ananaran'ny boky ny fahendrena amintsika ao amin'ny vakiteny voalohany raha mananatra izy fa oka ho fotaka sy ilaina daholy ny arena raha manalavitra sika amin'ny fahendren'Andriamanitra ny fahendrena dia ny mampiasa ny arena mba anasoavana ny besin'ny maro ary zay no mahatonga asika mamerimberina eto arena ny arena raha mamokatra ary mamokatra ho an'ny besin'ny maro dia izay ihany koa no mahatonga sika ary mandinika ny evanjely androany zay azo lazaina fa mitovy amin'io olona miona amin'i Jesosy io sika matetika satria samy manana arena isika nomen'Andriamanitra maimaim-pona amintsika ireo arena maro isan-karazany eo amin'ny fiainantsika marina mety ilaza sika hoe ny sasany anefa mahazo be ny sasany mety kely ny sasany manao tonontono ny sasany aza lasa mahantra izao izy hoy masomafy Terezin'i Jesosy zazakely ny barika feno rano sy ny vera feno rano dia azo lazaina mitovy na dia sy mitovy aza ny afianony dia samy feno izy ireo feno ny barika feno ny vera ka sy afaka hialina ny barika ny vera hoy masombavy Terezin'i Jesosy zazakely satria aiza no amenony ary tahaka ny barika satria izy efa feno ka izay indrindra samy nomen'Andriamanitra ny talenta isika fa ny tadiavin'Andriamanitra araky ny evanjely io dia ny arena hoentisika ampiasaina eo amin'ny fiainansika andavanandro ka mianso asika tokoa ary Andriamanitra ny vakiten'ny evanjely androany dia mitarika sika andinika sara fandrindra amin'izao korontana maro isan-karazany hita sika izao ary ivavahasika miaraka Masiny Maria mba ho isy ny fandriam-pahalemana dia matetika ny arena ny vola izay natao ho Andriamanitra no mametaka sika ka andeha ary hozeresika ny evanjely vao mitandrenesa sika teo hitasika ary fa misy lehilahy anankiray ao amin'ny Matio moa dia tanora izy eto amin'ny Marika sy fantatra na tanora fa ny mazava zany olona nahatsapa fa i Jesosy no fahendrena ary de zay zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika rehefa mahafantatra isika ary dia lehilahy tia vavaka araky ny evanjely dia nandoalika izy ny ankoka tamin'i Jesosy ary dia tao fa toetra ilaina zay mahasapa fa Andriamanitra no loharano sy fototry ny fiainansika ary izy no any itokisasika dia zavatra anankiray izay azo iterana nyity lehilahy ty ihany koa dia ny fiainany enosika fa nanatanteraka nireo didin'Andriamanitra izy amin'ny nandritra ny fiainany ary na izany aza dia nahasapa fa sy afapo ka
lasa nanatona Jesosy satria mikasaka ny fiainana izy. Inona no ataoko mba azahoako ny fiainana? Io no fanontaniana fototra eo amin'ny fiainantsika andavanandro, ary dia aoka ho alalinsika zay hoe inona no ataoko azahoako ny fiainana, satria ny fiainana no mahaolona, ary arakaraka ny fiheverantsika an'izay fiainana izay no ivelomantsika ny fiainantsika andavanandro. Ka raha finoana no entintsika dia izay no mahatonga antsika milaza hoe aoka ahay ampitroatra ny finoana sy ny fiainana andavanandro, ka hahatonga antsika ho taranaka mpanorona. Ka izay indrindra te hanorona ity tovolahy anankiray ity nanatona an' Jesosy, dia natoka izy fa amin'ny fanatanterahana ny didy, nefa lazain'i Jesosy ary fa raha te hanorona ianao ary dia mampasiaro ny 5F izay ataosika miampy ny 5M, mahatonga sika ho taranaka mpanorona sy ho taranaka mpanorona tokoa isika raha sy mafoy. Enosika sara ny tenin'i Jesosy, raha te ho lavorary ianao, zany hoe ho taranaka mpanorona, dia aoka ianao andahatena hamaritra ny arenanao rehetrarehetra. Izay lo nilazainy ao amin'io evanjely io, zavatra iray loha hoy Jesosy ny sy ampy aminao, mandehana amin'tio ny fanananao rehetra ka omeo ny mahantra dia anandrakitra any an-danitra ianao. Raha te ho lavorary zany, raha te ho sara, ho soa, ho taranaka mpanorona, eo ve isika dia sy maintsy mahafoy, ary mahafoy ampaharetana, mahafoy anatin'ny fanetretena, mahafoy anatin'ny fahasahina, mahafoy ao anatin'ny fitiavam-bavaka. Hitasika nefa fa manan-karena hoy ny evanjely ilay lehilahy kalasa izy nalahelo tokoa i Jesosy, ka nilaza tamin'ny mpianany akory ny asarotry ny idiran'ny mpanan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka izay indrindra raha sy mahafoy isika dia sy tafiditra, dia hoy izy tamin'ny mpianany ary raha satria nanahitra any Piera io teny io, hoy Piera, indro izahay efa nafoy ny zavatra rehetra ka manaraka anao. Dia hoy ary i Jesosy nilaza tamin'ny Piera, lazaiko marina aminao fa sy misy olona mafoy trano na rahalahy na nabava na ray na reny na zanaka na tany noho ny fitiavanay sy ny evanjely ka sy hazo zaty eny ankehitriny amin'ity fiainany ity. Ka noho izany i Jesosy no tena harena, ka raha ilozasika ireo arena izay mamatipatotra asika ka fozasika dia mahazo mihoatra noho ireo isika, satria i Jesosy no azosika. Ataoko fa izay no fampianarana fototra androany aoka isika hikasaka ny arena tokana, ka izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ary raha miaraka amintsika dia andresy mandrakariva ary amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy no anorenantsika ny fiainantsika, ka hatonga asika tokoa ho taranaka mpanorona. Ry Jesosy Kristy o, atorinao aminay ary ny tena arena marina dia anao, ka okary zahay ahafoy no ianao, ka iombona aminao mandrakariva, ka ho fantatray fa izay misy ianao tokoa no misy ny arena, ka ao ny fonay. Ka amin'izay zahay dia atoky an'Andriamanitra tahaka n'ireo zazakely nanatona anao, ary anao ny marina tahaka ireo zazakely ireo, ka ho lavitra ireny fitapitaka sy ireny risoriso ireny, ary dia adio ny fonay, ka iombona aminao tokoa. Ka amin'izay ny fiainanay dia fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro, ka ho taranaka mpanorona trano n'Andriamanitra izahay, la trano be iombonana, ary dia ho eglizy olona velona izahay eo amin'ny fiainana andavanandro. Aoka tanteraka izany amin'ny anarany iray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho atsika sandry vaky,
sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoirany vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itoazika isanandrovaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.